Mbola nahitana fiakarana avokoa ireo vidin'entana fampiasa andavanandro amin'ny ankapobeny raha ny hita teny amin'ny ankamaroan'ireo tsena tamin'ny volana aogositra lasa iny. Niakatra ny vidin'ny vary tamin'ny volana aogositra raha ampitahaina amin'ny vidiny tamin'ny volana jolay. 704 ariary ny iray kilao amin'ny vary farany lafo indrindra tamin'ny volana aogositra raha toka 304 ariary zany tamin'ny volana jolay. Manodidina ny 204 ariary kosa ny vidin'ny kilao-mbary mora indrindra. Nahitana fiakarana hatramin'ny 700 ariary ny vidin'ny siramamy, nahatratra hatramin'ny 203 ariary ny kilao siramamy farany ambony indrindra tamin'ny volana aogositra raha toka mbola 404 ariary zany tamin'ny volana jolay lasa teo. 3 ariary kosa ny kilao siramamy farany mora indrindra. Torak'izay koa ny menaka, niakatra hatrany ny vidin'ny lafo indrindra raha oharina tamin'ny 2 volana lasa. 507 ariary ny litatry menaka lafo indrindra tamin'ny volana jona, niakatra ho 807 ariary ka hatramin'ny 707 ariary zany tamin'ny volana jolay, ary tafiakatra hatramin'ny 207 ariary zany tamin'ny volana aogositra. 507 ariary kosa ny vidiny ambany indrindra. Raha atao indray mijery kosa ny vidiny atao tamin'ny volana aogositra iny, 500 ariary hatramin'ny 400 ariary amin'izao fotoana izao ny vidiny atody iray amin'ny ankapobeny.